Taranja tenisy dia andray ny fedina any tomponakany Afrika latsaky ny 4 taona sy ny 9 taona isika eo ihany koa ny fangatahantsika ny andray ny Fed Cup sy ny Coupe Davis amin'ny taona 2012 iny mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny fédération Tsialiva Rajoelina izay milaza sy manazava ihany koa mikasika ny lalao afrikanina izay nandraisantsika anjara satria dia izara irero no nandray anjara tamin'izany raha tokony efatra mianadahy izy ireo medaly volafotsy no azony zara tamin'izany mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja tenisy. Raha ny vokatra aloha dia afa-po tanteraka izahay satria nahazo ny médaille d'argent tsika izara no solitena ny mpilalao tenisy malagasy tany a Congo Brazzaville. Faly dia faly izay tamin'ny vokatra iny kanefa ny entina natena ihany koa izay fa mety tena azo tsaratsara kokoa tsika raha tena mba tsy izy irery no dia tany satria mila coach foana izy mila nireo namany amina hitanareo manko ndefa manomana tournoi ohatran'ireny sy mandray anjara amin'ireny dia misy fanomanana maro isan-karazany ahafahanao tena vonona tanteraka manome ny tsara indrindra aminao. Ny zay zany ianay mba tena faniriana ihany aminao hoe amanaraka aleo mba fantatra mialoha rehefa hoe oray no alefa fa tsy somary atongotra satria akaikely ihany vao fantatray fa tsy afaka mandefa mpandray anjara intsony ny taranja tenisy. Fanontaniana faharoa Andriamato président mikasika ny fandraisantsika ny lalao iraisam-pirenena karazany telo izay mety ho raisintsika amin'ny taona ho avy iny inona ny azo ambara mikasika an'izay? Ia, nametraka ny candidature zany ny Madagasikara ny amin'ny hoe faniriny ny andraisana an'ireo tournoi anankitelo ireo dia lazaiko eto zany ny voalohany indrindra aloha zany tena mibahana indrindra amin'ny ataontsika hoe politika izay hoentinay eto amin'ny fédération malagasy dia ny championnat d'Afrique junior U14 U16 satria ny fisiny io dia ahafahana misintona ny niveau hatrany hatrany ny mpilalao tenisy malagasy noho ny fifanomanana an'izay ataoko hoe andraisana anjara ny andraisana sy anaovana le championnat d'Afrique eto Madagasikara zay dia hisy amin'ny farantaona ny formation ny arbitre izay hoentiny TFF zany miaraka amin'ny expert international mihitsy ahafahantsika mamokatra arbitre eo amin'ny 20 eo manara-penitra amin'ny fitentsika anazy ary afaka mandray anjara zany sy manao arbitrage amina resaka match internationaux. Makasika ny fifanana ho an'ny mpilalao fiatrentsika ny fanomanana an'izay. Ao anatin'izay ihany koa dia efa napetraka ny programme miaraka amin'ny fédération internationale ankehitriny amin'ny atongavan'ireo expert hipreparena ny tanorantsika ireo junior zany U14 U16 amin'ny championnat d'Afrique io amin'ny farantaona satria hitanareo moa fa efa natao izy ity tamin'ny nanomboka tamin'ny heritaona ho fanotelo io fanaovana ny formation io ilaina tanteraka ilay izy satria mimiova hatrany hatrany ny fomba fampianarana sy ny fomba filalaovana tenisy dia hitondra ny traikefany ireo expert internationaux ireo zany amin'ny fotoana io miaraka amin'ilay formation arbitrage. Isan'ny atao hoe asa lehibe tena miandry ny fédération ihany koa voalasitsika fa filaharana faharoa ty Afrika isika irery no tsy manana ny centre fédéral aizaho aiza io amin'izao fotoana izao. Marina tokoa zany ary efa nanao ny antso foana izahay eo pikarakarana ny atota taratasy izay satria hitanay fa tsy maintsy mangataka fanampiana na ny avy any ivelany akany mba ahafahana ananganantsika an'izany centre fédéral izany. Efa nisy moa ny araka ny lazaiko foana ny accord sy ny autorisation azo teo anivon'ny commune ny Antananarivo dia manaingy hatrany hatrany izahay satria fotoana izao ahafahantsika mametraka ataoko hoe tena fototra maro paka mihitsy ho an'ny tenisy dia ny fananganana ny centre fédéral io tsy maintsy atomboka izy io na dia misy ampahankely any ary no hoe mety hoe tsy ho vita hatramin'ny farany fa mananteny izahay fa voavaly ny antsonay amin'ny mpitondra ny amin'ny anomezan'ny tanana amin'ny fédération fananganana ny centre fédéral. Fandaharan'ny fédération ary amin'ity telo volana farany ty telo volana ity zany dia afaka miteny isika fa efa manomboka sady ny toy ny saison manaraka amin'ny 2016-2017
ny misy fanovana anaky rongoavana be zany a nitapa-kevitra tamin'ity dia ny fisin'ny masters. Io masters io a dia misy mizara anakiroa, masters junior dia masters en toute catégorie. Misy ihany koa ny open zay ho atao a any Tamatavy, zany hoe tohizana le open natao tany aloha zay hitanay fa napety ho an'ny tennis dia ho averina zany a ny fisin'ny open any Tamatavy. Ao anatiny ihany koa moa mandritra nyity volana oktobra ty misy an'ny tournoi zany a tremplin, misy an'le tournoi amin'ny fahavolany fitombohan'ny volana oktobra ny 3 au 11 octobre ny Masters Cup Junior, avy eo arahan'ny tremplin eo tenatenany eo misy an'le Open zay ho ataontsika any Tamatavy ny 16, 17, 18 octobre.